teo ankasitrany olona mangalatra ny fifandraisan-dala amin'Andriamanitra. Tahaka zavatra betsaka amintsika ny olona, fa ny olana dia izao tsy tena mihevitra loatra izay tena tsara ho antsika ry zareo, fa misaina koa amin'izay tsara ho azy. Aizo. Afaka velantsika miady ny antsika Andriamanitra amin'ny famelarana fifandraisana kaiky lalina manokana aminy izay nafatezan'i Jesosy ho azontsika. Tiako foana miteny ity, Jesosy tsy hoe maty mba ahafahantsika rehetra manana marika karaza-pomba fivavahana maro. Maty izy mba hananantsika fifandraisana amin'Andriamanitra ray, dia aminy koa miaraka amin'ny fanahy masina, dia miaraka amin'ny hafa. Ny mifandray lalina dia tena mampatahotra ny olona mihitsy. Raha vehivavy ianao zao ka efa voaratra tamin'ny fitiavana dia mety matahotra mifandray lalina. Satria ny olona manana foronana amin'saina hoe teny vehivavy zany, fa ny lehilahy menatra matetika ny amin'izany, fa dika tsotra zany hoe tena iray na mifandray amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe zaho sy ny ray dia ray ihany. Zay hitako ataony ihany no ataoko dia milaza izay henoko lazainy aho. Mila mianatra ny ahatonga antsika ho iray amin'Andriamanitra isika. Fomba tsotra haiko ilazana izany dia hoe mila avoakanao anatin'ilay boatin'ny lady maraina fotsiny Andriamanitra. Le adiny ray sasany amin'ny adina koa manao fivoriana tapakandro azy ianao dia tsy haiko hoe mety mamaky toko 2 isan'andro ianao dia manao vavaka 10 minitra koa, fa tsakitsaky zany. Tsy mahavelona ny tsakitsaky, fa mila mihinana sakafo tsara sy mahavela tanteraka ianao. Mila manangana fahazarana tsara zay tena halalanao marina, fa tsy mahavita izany ianao raha tsy eo Andriamanitra, fa izy ny zavatra rehetra. Ary tsinotsinony ianao, za koa tsinotsinony, raha tsy izy, tsy isy dikany isika. Arakaraky ny andaninao fotoana aminy, ary efa milaza hoe mandany fotoana amin'Andriamanitra, tsy milaza hoe mipetraka eny an-tsampanandalana dia mivavaka ianao, fa tsy izay ny resahako. Fa miresaka ny famelana an'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao. Raha ohatra ianao zao mandeha any an-tsena, miaraha amin'Andriamanitra. Raha ho any am-piasana ianao, miaraha aminy, dia atsofoy amin'izay zavatra rehetra ataonao foana izy. Aza atao anaty fomba mpivavahana fotsiny Andriamanitra dia mihevitra ianao fa hiazakazaka fotsiny amin'ny androm-piainanao. Fa sokafo mihitsy ny fiainanao manontolo ho an'Andriamanitra. Avelao izy hiditra amin'ny zavatra rehetra, satria izy no mahafezany. Araky ny amelaranao fifandraisana lala amin'Andriamanitra no itombony fahatahoran'ny devoly anao ihany koa. Amiko zany zao dia zava-miafina mahafinaritra, satria afaka mahazo fahafinaretana isika amin'ny famelarana fifandraisana amin'Andriamanitra. Iza koa ny tsy mba te hiaraka amin'Andriamanitra. Zany zao, iza ny olona tsy hiaraka amin'Andriamanitra mihitsy, fa zao mila hoe tsy milamina ianao angavo hoe tsy hiaraka amin'Andriamanitra mihitsy. Mahavita ny zavatra rehetra izy, mahalala ny zavatra rehetra, dia zavatra rehetra koa izy, manana ny hery rehetra, dia tena tianao tanteraka izy, dia te hikarakaranao. Ka arakaraky ny fotoana lantsika miaraka aminy no itombony herintsika ihany koa, sy enan'ny foronantsika mijery ireo zavatra ataony fahavalo. Misy soratra masina ray manaporofo izany, dia aveo hijery zavatra hafa indray sika ny zary izany. Malariva salamy faraika amin'ny 9:1 mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra, dia mimonina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa, tsy hisy atohatra zany heriny zany. Ny devoly tsy lehibe no Andriamanitra ao zany. Amen. Ka firy aminareo no maniry zany fifandraisana amin'izany, dia tsy hisy olona tsy hanangatanana eto na dia ray aza ka tsy handany andronao zany akory, fa haiko fanangatanana ianao. Ka manino sika ny tsy manao zany? Satria misy fanankanan-dalana amin'izany. Karazam-pifandraisana amin'Andriamanitra izany. Misy zavatra maro ampiasain'ny fahavalo anakanana antsika. Tsy velarana amin'izany karazana fifandraisana amin'Andriamanitra zany, dia tady io zao hoe avy fivelarana. Zavatra mitombo zao zany manomboka any ho any ianao, dia mandeha any ho any, dia mifahara any ho any. Fa ny ray amin'ireo zavatra ho hita eny an-dalana eny dia ny asa. Zao tokony asa daholo sika rehetra. Fa mila rindranao ny fandanjana, ny adala miasa sy ny hoe maha-olona kamo anao. Tsy te ho isan'ny kamo ianao, nefa koa tsy te anandratra ny asa ho amin'ny toerana izay hoe zany foana no ataonao. Amin'ny ezaka mba azona mihoatra hatrany fenofeno ireo karazan-javatra mety tsy dia ilainao loatra, tsy afaka miaraka aminao akory. Ao koa tadiditsika fa ny zavatra rehetra ao an-tranao dia eo an-dalam-pasimbahana daholo. Ireo rehetra izay ataonao mba azonao ireo firindram-piainana tsara, dia saika avy amin'ny adalana daholo. Jereo angeny zavatra eny velany rehetra eny, ireo atotam-by rehetra, ny arafesina, ireo simba, ireo loto, ireo fako, ny korotana, dia very fa tamin'ny fotoana ray ireny, dia nofon'olona ray. Ary mety efa nanao sorona ho an'ireny adalana rehetra ireny mihitsy izy ireny.
fifandraisany amin'Andriamanitra, fianakaviany, fahasalamany, ny fahadiovany. Fa mahafoy loatra sika. Pasteur Tominga ambilay nampianatra afatra manao hoe vidina lafo ny mampiroro. Tena mahagaga ny vidiny lafo alohantsika mba azona kely hoe Firy aminareo malala izay tiako ambara. Ka hitanareo sika mividy lay vaovao de mila mitady asa fandaova lay izay tsy anaovantsika amin'ny afa indray. Zao lay lasa indray hoe zany. Ka miasa Marta nanana olana tamin'ny asa. Ndao jerena ny Luka 10:7-30. Tsara ny miasa zao de piasa. Za tsy mankafy zany hoe mipetraka fotsiny eny tsy manao nininy zany. Nisy fotoana adala nasa mihitsy, manamelo tena rehefa mijanona. Raha matsiaro meloka ianao ry makaina tena adala miasa ianao. Aizo. Enareo ave, mety nakasika anareo zany. Raha matsiaro meloka ianao, makaina, adala nasa ianao zany. Zany midika fa ianao mihevitra fa ny asa ny zavatra tokana izay manandanja amin'Andriamanitra. Fa diso zany, mila manana fandrindrana ianao. Raha tsy manana fandrindrana ianao de manokatra varavaranao any devoly amin'ny fiainanao manokana. Petera 1:9-9 mahonona tena. Miambena fa ny devoly fahavalonareo mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Satana tsy afaka tonga de mandrapaka izay rehetra tiany zany fa ny olona izay tsy milamina ihany ny fiainany. Inona mitranga raha reraka loatra ianao? Miekizitina de bekrina. De lasa sarotra raha miaina. Tsy te hivavaka de tsy mba liana amin'izay ilain'ny olo-kafa ianao. Tsy mba mandry avy amin'Andriamanitra de latsaka amin'ny fihetsem-po amin'izay. De avy amin'ny ratsy me ratsy kokoa. Ny hoe tena reraka loatra de tena miteraka olana be ho antsika. Ka te hiasa sika, mila miasa ny rehetra. Fa raha tsy miasa ianao, tsy maintsy mahonena ny fiainanao. Sika nge tsy namboarin'Andriamanitra hipetra-potsiny tsy anao nininy. Fa mila miasa sika de mila manana famoronana, de mila mihetsika foana, fa mila manana fandrindrana. Ary saiko ny laza zao fa mbola be no vitsy ny olona izay tsy mahay mandrindra eto. Adala nasa ianao zao. De rain'Andriamanitra fa mideranao teny efa nanala ny tenanao amin'ny asa ela ianao mba ho avy eto, ianonao iteny anao, fa tsy mila manao fioara-pefy amin'ny asanao ianao. Amen. Fotoana ela ny anarako izany fakanainy zany. Fa ny asa ela be foana de zao no ataony olona izay miasa tsy mijanona foana. Miasa tsy mijanona izy de aveo izy ihany ny menomenona amin'ny asa izay ataony. Ka raha mandre ny tenanao mitaraina ny amin'ny ianao miasa foana ianao, de zay midika fa adala nasa ianao. Ary ny olona rehetra efa leo mandre zany, araka zany. Satria ianao manao izany ho an'ny tenanao, de manao izany mba hisarian'olona. Azonao zany, manao zany ianao, mba hatsapanao hoe mendrika ianao de zay midika fa tsy mahazo ny lanja mankasina avy amin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Fa mila mikajy ianao mamantatra hoe iza, fa tsy miasa mamantatra hoe iza marina ianao. Averiko indray zany, mila mikajy ianao mamantatra hoe iza marina, fa tsy miezaka mitady hoe izy ianao. Rehefa manomboka nanao zany tena tsy voaro zany. Manana antso tamin'ny fiainako fa nisy karazan-javatra maro izay nilaina nalamina taonany maro koa. Nanana antso tamin'ny fiainako fa tsy voaro mihitsy. Ka nanana fitambarana faniriana sy antso ihany koa. Isaoran'Andriamanitra taonany maro de voalamin'Andriamanitra tsara ihany zany. Ary rehefa nidiovina ianao de vao maika mitombo hery ihany koa. Araka ny anaovanao izay ataonao amin'ny antony marina. Tsy de mahaliana an'Andriamanitra kokoa izay ataontsika mihoatra noho izay antony anaovantsika izany. Rehefa nanomboka izao tany am-piandohana de nahazo haja mankasina betsaka tamin'izay nataoko tanatin'izany tiaka maro de ty de izao de zavatra hafa maro koa de afaka milaza aminareo fa ho tonga 7-20 taona ato de ndika zany hoe 12 taona alohan'ny 70 taonako. Inonareo ve zany? Re olona tsy mila manao an'izao hisariana olona. Efa nandeha lavitra, nanao zavatra maro, tena mampatahotra ny laza, fa tsy manao izay hisariana olona, fa ny asa lalàna hoe iza moa. Tena nikajy mba halala fa ty Andriamanitra ary manao izao satria tena mino amin'ny foko rehetra fa izao ny zavatra tiano ataoko ary manao izany ho azy ary rehefa tonga amin'izany tepoko izany ianao hoe nini asanao eo de afaka mankafy ataonao rehetra ianao. Fa tiako fantatrareo androany fa mankafy izao
Ary mety mikivinareo ny amin'isany olo izay kivy ankehitriny. Sahirana miasa de raha manontany azy ianao hoe tiany ve zany de hoy izy hoe de inona no antony andaninao ny fiainanao amin'ny fanaovan-javatra izay tsy tianao sy tsy ankafizinao. Amen. Luka 10:7-8. Raha nandeha izy ireo de niditra tany amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampetrahano azy ho ao an-tranony. Ny rahavaviny atao hoe Maria, izay mipetraka teo anilany tongotry ny tompo ka niaino ny fampianarana. Nahita azona tombony izy de nanararoatra izany haingana. Hitanareo sika zany mila tena tsara ny manana planina fa mila manana fanindrinany anovo izany koa sika rehefa miseho Jesosy. Fa tsara ny manana planina loza zao olona manao planina, fa mila velanao manapaka anao koa Andriamanitra rehefa ilainy zany. Fa aza mba manisy le hoe aza elingeleny eny amin'ny tendanao eny. Aleo Andriamanitra no hosoferan'ny fiainanao. Ka teo zany Jesosy, tsy haiko aloha hoe ain'izy ireo ve ho avy izy fa ohatrany tsy fantany zany. Tonga teo izy, tonga Jesosy. Maria tonga de nanararoatra avy hatrany de nipetraka. Teo an-tongony izy de niaino ny fampianarana fa Marta maro ahina sy maro erehana. Firy aminareo mahita izany? Maro ahina sy maro erehana de variana. Inona zao no isan'ny sakana amin'ny fifandraisana lala amin'Andriamanitra? Variana loatra amin'ny zavatra rehetra izay heverintsika fa tsy maintsy atao isika. Zay ny ankamaroany tsy ilaina ataontsika akory, fa efa voafaritry ny asa manahirana loatra isika. Ka tonga teo aminy izy de nilaza hoe tompoko tsy mampanina anao ve ny rahavaviko mamelay asa rery? Hitanareo, izy ny miasa de izy ihany taraina. Manaraka tsara ve nareo? Jereo nge tsy fanajana zao Maria miperaka eo tongotrao mampiada-teny ery de za rery no manao ny raharaha rehetra. Tena mba impiry arivo na inony ny vady aman-janako an'izany teny izany. Za daholo manao ny raharaha rehetra ato. De nareo rehetra miadakadana fotsiny de milalao de mandoto nefa za eo ampanadiovana. Teo nareo tena marina zany. Maninona tokoa moa raha mba mandeha elaela kely miala voly miaraka amin'ny fianakaviana fo ianao hoe aza dino iny nefa zao fa miasa daholo sika. Tsy za rery fa sika rehetra fa hitanareo zao efa voalaza ny marina. Matetika sika milaza fa mila fanampiana fa tsy teny izany loatra satria tsy misy olona mahavidy izany mihoatra antsika. Eny ary eo amin'ilay teny indray sika izao. To mbo tsy mampanina anao mihitsy ve ny rahavaviko namelahany priere ka mba asaovy manampy izy. Hitanareo ve zany? Afaka tenenao ve izy mba hiala eo tongotrao eo de hijanona tsy haino anao? Anampyahana dy trano ty. Teneno izy mba anampiasa any metanana fa ny tompona maly azy hoe Marta. Joyce. Maro ahina sy maro erehana loatra ianao. Nefa de zavatra ihany no ilaina amin'ny zavatra rehetra. Maria no safidy ny anjara tsara, izay tena azo ny tombony zany, izay tsy mba ho esorina amin'ny mihitsy. Sika rehetra te hiasa daholo, fa hitako hoe misy andraikitra izay mila ataon'ny olona ho lara-pahamehana ankehitriny. Hitako fa betsaka ny olona mijery televiziona sy amin'ny web fa mila amboarinao ny lara-pahamehanao. Ny olona manontany amin'ny foana hoe ahoana ary no ametranao ny lara-pahamehanao amin'ny andraikitra maro be anananao. De afaka lasaiko anareo mivalin'izany. Tena manitsy zany foana isaky ny mihetsika. De mamoaka fandanjana. De manakorotana na de izay mety ho efa lara-pahamehana aza. Tsotra zany satria betsaka ny zavatra tonga aminay de betsaka koa ny tsy apozina. Zay no mahatonga hevitra fa mila maka fotoana kely, jery ny zava-misy. Na de ndre mandeha isan-kerinandro aza. Verina amin'ireo zavatra izay nataonao tamin'ny herinandro lasa de very. Sombonina amin'reto zao tsy ilaina, izay tsy mamovo intsony. Izay aftako zavatra na tsy eo aza. Farafaratsiny raha maka fotoana hijereny zavatra ianao de tsy anao zavatra mitovy amin'iny ianao amin'ny herinandro manaraka, de herinandro manaraka, ny herinandro manaraka, de ny herinandro manaraka. Fa mila jerentsika tsy mijanona mihitsy izay lara-pahamehantsika tsy tokony hijanona amin'ny toerana raha izany mihitsy. Fa mila hiverina anao jerena matetika izany. Koa satria mitombo taona ianao de miova koa ny fiainanao. Tokony hiova koa ny lara-pahamehanao. Fa miova daholo ny zavatra rehetra amin'ny fiainana. Filipianina 1:10 ndao jerena kely zany.
mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra samihafa mba ho madio am-po ary tsy anatsiny ho amin'ny andron'ny Kristy, mahalala ny ambony indrindra sy ny tsara. Aza hoe manao zavatra tsara fotsiny, fa jereo koa izay zavatra tsara indrindra ho anao, izay ho ataonao amin'ny fotoananao. Mahalala ny ambony indrindra sy ny tsara ary mamantatra ny fahalalana samihafa. Mila mamantatra ny tsara indrindra sy ny ambony foana siky hitanareo. Efa nandalo zany a. Tsy haiko hoe ahoana ny fiantsonareo zany. Zahay ao an-trano miantso zany hoe TV na DVR zany ho an'ny sasany, fa ilay izy zany zavatra kely afaka enregistrenao programme. Avy eo milahatra eo daholo zany dia afaka ampifamadianao zany ho any amin'izay tena mahaliana koa. Firy aminareo no mahay zany resako zany. Eny ary. Hitanareo isaky ny mihetsika dia mandeha manamboatra ny lahara-pahameako. Ohatrany hoe ty anankiray ty aloha zao tsy rarahiko fa ho alaiko ty dia esoriko lasery amin'ny farany ambany ery. Ary ny andro manaraka dia hoe tena tsy tiako ty ray ty fa esoriko any. Dia aleo ty ray ty no raisiko, aleo ty no atao larana voalohany ray. Dia ty ray ty no ataoko larana faharoa. Dia tena mahafinaritra zany satria manandrana zavatra foana ianao ka rehefa ilay tsy tianao iny zavatra indrazonao eo dia afaka miverina indray ianao dia mamerina izay ho ataonao voalohany. Hitanareo ohatrany mihitsy fiainantsika. Ny ilaina ataonao dia maka fotoana hijerena sisaina zany mahafapo avy zany. Tena mety amiko ve zao? Mba mahatsiaro mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ve mba te hanompo ny hafa ve fa raha tsy manam-potoana mba ho fitahinao an'ny hafa ianao dia tena ikorotana tanteraka ny lahara-pahamehanao. Mila maka fotoana ianao amin'ny fiainanao mba hanompoana ny olona hafa ary mila ataonao fananiny zany ary tsy mampanina na ho tianao zany na tsy fa isan'ny antsonantsika zany. Tiavo Andriamanitra, tiavo ny tenanao, tiavo ny olona. Pakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany. Dia hanampo anareo zavatra hafa rehetra. Jaona voalohany 5:20. Anaka arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Ny Andriamanitra tsy izy amin'ny ninina sy ny zavatra rehetra. Ka rehefa miresaka mikasika sampy sika zany hoe tsy te hisaina mikasika reny hoe hitanareo tsangam-bato kely. Izay ivavahan'ny olona reny. Tena tsy mampino kosa aloha raha misy olona eto manao zany. Fa zany tsy midika fa tsy misy olona amintsika izay mbola manana sampy eo amin'ny fiainany. Tandrema ianareo amin'izay mety izay rehetra mitady aka ny toerana nataon'Andriamanitra ao amponareo. Ny amin'ny karazan-javatra rehetra anoloana azy izay aka ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra mangataka toerana voalohany ary saro-piaro izy. Ka miasa. Fa na dia tsara aza ny asa, ny zavatra tsara koa mety analanao amin'Andriamanitra. Ny asa koa mety ho lasa sakana eo amin'ny fiainantsika, tsy ho any aminy. Eto amin'ny firenentsika ohatra ny olona tena tia miasa daholo. Ka toa vao maika zany miary ratsy kokoa hatrany. Betsaka ny olona mandany fotoana kokoa miasa ho an'ny tenany mihoatra ny zavatra hafa ankoatra ny tena asany. Zao, tena tsara miala voly. Hitanareo siko fialam-boly foana ny fiainako isan'andro. Raha mbola azo atao koa satria hitako fa isan'ny firindrana zany. Mila fiderana sika, mila miasa, mila makaina. Dia mila mandanjalanja ireo zavatra efatra eo ianao, fiderana, asa, mipetraka, lalao. Tena ilaintsika tokoa ny fialam-boly. Fihinana ny tranga rehefa miasa mandra-parivany andro ianao. Raha ohatra ianao nandalo fotoana kely fotsiny resana tamin'Andriamanitra ny maraina rehefa ianao devoka avy eo ianao voasaringotry ny zavatra rehetra. Efa haiko ny fandehan'izany. Tratra ny fanaovan-javatra mitovy foana matetika dia sahirana foana, sahirana. Dia lasa mody avy eo ianao reraka dia te hampiala voly tenanao. Takatra izany. Fihinana ny tranga raha makatsasakadiny fotsiny ianao mialohan'ny nanaovanao an'izany. 30 minitra ihany. Mba misotro zavatra mangatsiaka kely ianao na mafana dia arak'izay tianao. Dia maka manginginany. Ireo olona mila fahanginana sika. Dao resana kely zany vetivety. Tabataba dia tena manelingelina mihitsy. Ohatra, mamaky boky izay tianao vakiana izay misy zavatra mikasika an'Andriamanitra sy ireny fampianarana tsara ireny. Na baiboly, 30 minitra ihany. Dia mba resao amin'Andriamanitra ny andronao. Hitanao Tompo, manana tontolo andro mafy amin'ny fona aminao fa tena sahirana. Hitako izao fa tena voasaringitra karazan-javatra maro izay tsy ilaiko akory Tompo, mamelany heloko ampio fa tiako ianao. Mila anao ampio tombo aminao, ampio hitovy aminao dia mamaky kely ihany dia miresaka kely ihany. Ireo olona anidina fotsiny 30 minitra. Zao, raha tianao avy eo dia mandehana miala voly kely. Fa aza vela hoe ny fialam-boly na ny fanindriana hiala voly no anakana antsika tsy hanao an'Andriamanitra ho lohany amin'ny fiainantsika
Firy aminareo no mahalala fa ny zavatra resako dia marina daholo ary mila atao larana voalohany amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fa fidiram-bola be koa zany fialam-boly zany ka na dia ny ankizy aza dia voafatra. Tena hafa mihitsy ny fiainana ankehitriny raha mihoatra tamin'izaho mbola kely. Nandeha tany am-pianarana dia niasa taorian'izay dia mody manao devoir, raharaha ao trano, mandeha matory dia mifondra any am-pitsiny iny manao an'izany rehetra izany. Dia raha mba avelanao zavatra ray hafa zay mety azo heverinao fialam-boly amin'ny farany herinandro ray. Zay vao mba mety zany dia ohatrany foana fiainan'ny olona. Fa ankehitriny ny ankizy mandany fotoana betsaka miala voly dia tsy manao ninninina mihitsy. Ianao ve tsy mahatsiaro toy ny soferan'ny zanakao zany foana indray dia mitondra azo any amin'ny toerana iray, ianao fety iray dia mifindra amin'ny toerana hafa indray. Fa ny ankizy tokony mba manao zavatra. Fa zany tsy midika hoe tsy maintsy ho fatoran-javatra foana izy. Sainy zany hoe rehefa mba tonga amin'ilay taona izay ahafahany manao zany izy, dia eo ianao no mba mitady izay esany. Zao hitanao tena sarotra zany, mbola milalao baolina izy dia mbola manao an'ity dia mbola manao an'izao dia avy eo manao ny devoirany. Azonao ilay izy ny asa mbola manan-danja noho ny baolina. Faralanay zao niteny tamiko maly hoe raiky amin'ny 3 taona izy zao dia hoy izy hoe tena faly mihitsy ny amin'ny ampiasanareo sy dada ianareo nahoana? Satria mahalala olona mitovy taona aminy izy izay tsy manan-katao akory. Fa mila ampianarinao ny zanakao zany zavatra zany, fa tsy ho sahirana amin'ny zanakao zany ianao raha ohatra izy ka omenao asa mba ahafahany mitady vola ho azy manokana. Fa raha mitohy manome ny zanakao izay rehetra ilainy foana ianao dia tsy mba hisy fomba halalany mihitsy ny lanjan'ny fitadiavana zany. Ka ry zareo zany, zao ny zavatra mitranga. Tampoka fotsiny eo dia raiky amin'ny 20 taona izy dia anana toetra ratsy hafahafa avy eo. Fa tompona ndraikitra sika. Ray aman-dreny sika. Amen. Ka ngamba mety misy zavatra kely mila alaminao ito zao. Asa mety hoe fivirim-pianakaviana indray isan-kerinandro izay mba iresanao momba an'Andriamanitra izay tsy mandratra ny hafa. Fa avelao Andriamanitra ho isan'ny sombony ao an-tranonao fa aza dia ilay mpanara-dalàna be. Ka manao izay amadiana ny zavatra rehetra ho zava-panahy daholo any zanakao dia hitanao ity tsy azonao atao dia tsy azonao atao dia tandremo koa ity dia aza ataotrao amin'ny volinao. Isorokavinao io dia ny ankamaroan'ny zavatra nataonay tamin'izay mbola kely dia toy ny adalàna tamin'iray aman-dreninay raha mihoatra amin'ny zavatra tiany ankizy atao ankehitriny. Amen. Tia haka-fatsasany zany misaotra tompoko. Eny ary, zavatra hafa izay mety hangalatra ny fotoananao amin'Andriamanitra koa ny zavatra takiany olona, ary zany zao tena zava-dehibe. Ny teo ankasitrahany olona mangalatra fifandraisan-dalina amin'Andriamanitra. Tahaka zavatra betsaka amintsika ny olona fa ny olana dia zao tsy tena mihevitra loatra izay tena tsara ho antsika ry zareo fa misaina kokoa an'izay tsara ho andry zareo. Aizo. Dia hitanareo zao tsy mampanina azy ireo akory ny tsy fanajanantsika zany mihitsy tia tena ny olona rehetra raha tsy hoe mijoro manotrra matetika foana izy dia avy eo sika mampiasa olona mba hampitombona ny fifalitsika. Raha velany sika dia ny olon-kafa no manao izany ho antsika. Raha velantsika izy fa tsy misy maharatsy ny teny tsia. Ka isaky ny teny olona ianao hoe tsy nefa izy te andre eny dia mety tsy ho tiany mandritra fotoana voafetra zany fa zao ilay tena heviny. Ny olona izay tena tianao marina tsy manao izay fehezana anao zany. Ary ny olona izay tena tianao marina dia mitady izay andraisanao fanapahan-kevitra izay ahatserovanao fa tsara ho anao, fa tsy fanapahan-kevitra izay ho tsara ho azy ireo. Amen. Ary manana fahatsapana fa sasany aminareo dia afaka manampy fotoanan'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo. Raha ohatra ka mba mandamina fotsiny ianao ny amin'ireo tokony sy tsy tokony ataonao, ireo zavatra ialanao sy nao maivonao ary tsy tianao atao sy tsy ahatsapanao ositra atao izay tsy ahitaonao vokatra aminy izay tsy mba ninonao akory tany anaty lalan-tany fa zany no tian'Andriamanitra ho ataonao, fa ianao dia matahotra mpatezitra olona, matahotra andratra fihetseham-pon'olona. Zao hitanareo miandrany zany zao, efa miandrany zany izy zao. Ahoana ny amin'Andriamanitra? Aiza izy zao? Amin'ireo lisitry fangatahana sy fiandrandrana eo amin'ny fiainantsika, mangataka ny voalohany izy dia miteny amintsika hoe raha tsy izao ny lohany amin'ny fiainanao dia saina izao tsy zavatra andehazany ao.
misy olona ny ve zay afaka misaina karazany zavatra amin'izao zay fantatrao tanteraka mihitsy fa ianao ihany manao ny fanakorotana amin'ny fotoananao satria misy olo-kafy zay mendrara sy mangataka izany dao jerena ny tananareo re olona tena tsara ny malala fa manana afatra ho an'ny olona tokoa tiako le voalaza amin'ny Paoly amin'ny Galatiana voalohany toko 10 tena tiako zany ary ankehitriny olona vany io ilako fity sa Andriamanitra raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tsy mpanompon'ny Kristy tena tiako izany ny akamaroan'ny fotoana tsy mahavita mameno ny antson'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao no sady olo malaza koa matetika ianao mila manary namana sasany mba hazona ny tena namana